Amin'ny fifaliana lehibe indray riavana malala no anaterako ny arahaba ombam-pirarintsoa ho antsika tsirairay avy zay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoan'izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho an'ny tokantrano rehetra zay mampandroso anay ao anatin'ny tokantrano. Manonona ny fahatsarany Kristy ihany koa ho anao zay manaraka ny fandaharana amin'izao ora sy fotoana zao, na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo, eny na amin'ny tambajotra serasera azafady, na amin'ny tambajotra serasera no anarahanao izao fandaharana izao. De antsika sy ianao hiaraka hivavaka alohan'ny andraisantsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra. Hivavaka tsika tompoko. Misaotra anao zay Andriamanitra raitsytony amin'ity anio ity fotoana sarobidy zay nomenao anay, ahafahanay mandray lesona, mandray fampianarana. Aoka Andriamanitra mba ho mpiaino mpankatoy izay fa tsy ho mpiaino mpanadino. Aoka mba tena ho mpiaino ahay hanao pratika, hanatanteraka sahady an'ireo hafatra rehetrarehetra zay nozaraina teto amin'ity fandaharana ity. Andriamanitra, mino fa hiasa indray ianao anio, ary efa hiasa ianao dia aoka hietro ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Hietro ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Riavana malala amin'ny tompo anio dia te hizara hafatra tsotra ary tena faran'izay tsotra ho anao ary ten'Andriamanitra tena efa diso hainao loatra no hozaraiko aminao eto, nefa inoko tanteraka fa ampiova ny fiainanao zany. Raha ohatra ka tena mankatoa sy mino an'izay teny rehetrarehetra zay hozaraina eto ianao, aveo raha ohatra hoe tena mankatoa sy mino an'izay hafatra zay nampitondrain'ny tompo anay eto ianao dia inoko zato isan-jato raha lasaina bavy fa tsy maintsy miova ny fiainanao. Inoko zato isan-jato fa tsy maintsy mandray valim-bavaka ianao ary tsy maintsy mandray vokatra ianao. Raha ohatra ka tsindriko tsara zany, raha ohatra ka mankatoa sy mino izay teny rehetrarehetra zay hozaraina eto. Anisan'ny fanalahidy lehibe zany raha lasaina bavy. Ny fanalahidin'ny fahombiazana dia mankatoa dia mino an'izay rehetrarehetra teny nambarana nampitondrain'Andriamanitra ny tena koa. Zay mpanompo kely, tsy za akory le tokony inona, tsy za fa Jesosy le inontsika, fa za mpitondra hafatra fotsiny ihany dia mila mino an'le hafatra nampitondrain'Andriamanitra ny tenako ianao zay mpanaraka ny fandaharana amin'izao ora sy fotoan'izao. Na hijery ny baiboly ary tsika fanalahidy anankiray hoe tena natonga ny ireo lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra rehetra izay naomby tao anatin'ny baiboly dia nisy fankatoavana tao, dia nisy finoana tao. Vao tamin'ny lahady teo tsika dia efa tamin'ny lahady teo fotsiny tsika ny resaka an Isaka, hoe natonga ny Isaka notahiana avy zato eny na dia tao anatin'ny mosary ary ny firenena dia notahiana Isaka, dia satria ny antony nankatohan'Andriamanitra izy, nankatohan'ny tenin'Andriamanitra izy, dia notahiana avy zato eny. Eritreretinao ny eo amin'ny tanàna mosary kanefa ny Isaka dia notahiana, aveo ny eo an-tanàna dia misy mosary, zany hoe faminina, tsisy sakafo, tsisy vary, tsisy rano, tena hoe maina ny ankabeazan'ny olona zany tsy misakafo amin'io, kanefa ny Isaka dia avy zato eny ny fitahiana teo aminy, dia noho ny fankatoavany dia nasen'Andriamanitra namafy koa izy teo amin'ny tany. Ozy izy Andriamanitra hoe mamafazo ianao eo amin'io tany any Gerana io any amin'ny tanin'ny Filistina zany, any Garena azafady, any Garena tanin'ny Filistina, dia namafy teo Isaka ary efa nankatoa izy, fankatoavana nataony matoa izy namafy teo amin'le tany. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ary notahiana indrindra ozy izy Isaka ary ny anandroso mandra-pahatonga anazy ho mpanjato be, na hoe mandra-pahatonga anazy ho mpanefoefo, mandra-pahatonga anazy hoe tena mpanan-karena be satria izy nankatoa ny tenin'Andriamanitra. I Mosesy koa dia tena nankatoa an'Andriamanitra. Ny zanak'Israely dia afaka atao amin'ny fatotry ny Farao noho ny fankatoavany ny tenin'Andriamanitra, no fankatoavany ilay olona ny teny zay notenenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, satria ohatrin'ny Isaka zao Andriamanitra mivatana mihitsy no niresaka taminy. Dia ny zanak'Israely tsy niseho tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra fa amin'ny Mosesy
no miseho Andriamanitra, de Mosesy no mpitondra afatra ohatran'izao ataoko zao ho an'ny zanak'Israely rehetrarehetra, de nino ny zanak'Israely de afaka atao anatin'ny fanandevozana. Anio raha mino an'izay afatra zay nampitondrain'Andriamanitra ny tenako ianao, aveko tsy izaho akory, tsy izaho ny tena enjana be, tsy izaho ny tena mahay be, na hoe tena manana zavatra mihoatra ny hafa, tsy izay tompoko, tsy izay. Za tsy maintsy miaina fa Andriamanitra tsy maintsy mitombo. Ho le tenin'Andriamanitra zay hoe tsy amikery na mifatanjahana fa mifanahan'Andriamanitra. Zany hoe tsy amin'ny heriko na mifatanjahako fa noho ny fanahan'Andriamanitra, de raha tena mino sy mankatoa ianao de izavatra hitranga eo amin'ny fiainanao, izavatra iova eo amin'ny fiainanao raha tena mino sy mankatoa ianao. Ny lohahevitra antsika Galasianabavy zay anasako anao amin'ny alarobia zao de manana fotoam-bavaka mahafinaritra tsika, ary fotoam-bavaka tena goavana, fotoam-bavaka tena miavaka izy io, satria fotoana manokana zay ho anafahan'Andriamanitra anao sy ny ankonanao. Za zany te hiteny aminao hoe manokana fotoana, tena mboary mihitsy ny programanao fa Andriamanitra te hanova ny fiainanao. Matoa ianao mahita an'izao afatra zao de Andriamanitra te hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao io. Matoa ianao mahita an'izao afatra zao de Andriamanitra te hitondranao amin'ny fiainana tsaratsara kokoa io. Andriamanitra te hitondranao amin'ny fiainana mahafinaritra kokoa zao efa iainanao zao. Mety hoe ianao za tsy mila an'izany fa fiainako efa tsara. De raha mbola misy ve ny tsara noho zao? Tsy aleo le tsara noho zao. Mety misy amintsika koa tena hoe ny fiainako tena tsy tiako, fiainako tena tsy milamina, tena ratsy ny fiainako, tena mampalahelo ny fiainako, tena misy zavatra tsy mety mihitsy amin'ny fiainako. De hoy amantsy aminao hoe mbola misy tsara lavitra noho io eo amin'ny fiainanao zay tokony iainanao, fa zao miandry fanapahan-kevitra avy aminao Andriamanitra, miandry décision avy aminao Andriamanitra. Raha ianao manana décision, raha ianao manana fanapahan-kevitra matotra de iova ny fiainanao. Te hampianatra anao an'io hoe miaraka amin'Andriamanitra de mila fanapahan-kevitra, ary te hampianatra anao ihany koa hoe ny fiainana Galasianabavy de safidy, safidinao no mahatonga ny fiainanao mbola tsy milamina, safidinao no mahatonga ny fiainanao ilamina, no mahatonga anao ho tahian'Andriamanitra. Misafidiana raha samy misafidy ihany de andehantsika hisafidy ny filaminana Galasianabavy. Matoa ianao mbola mandrimandry manandrara, mbola eo ambony fandriana eo, mbola lozanao mitomany eo ambony fandriananao eo na eo ambony sezanao eo, lozanao mitanondrika eo, lozanao mitaraina amin'ny olona eo. Matoa ianao mbola eo de mbola zakanao zany ny ady atrehanao, mbola mety aminao. Fa za zany te hiteny aminao an'io hoe andao isafidy miaina fiainana feno fitahiana sy fiainana eo ambany fiarovan'Andriamanitra, fiainana eo ambany fiarovan'Andriamanitra. Galasianabavy, iza mame antoka anao fa ho arovany ianao rehefa mivoaka ny trano, iza ny mame antoka aminao fa tsy andaitra aminao ny famisavininy ataon'ny fahavalo zay tsy tianao any, ary iza ny mame antoka anao fa reo olona rehetrarehetra mitsiky aminao reo de faly aminao daholo. Tsy mampirisika anao sanatrian'izany ady aman'olona, tsy izay, fa mampirisika anao andao anankina ny fiainana amin'Andriamanitra, andao ametraka amin'ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Rehefa apetratsika amin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika de izy no mame antoka fa hiaro anao ary hitahanao amin'ny lafim-piainanao rehetrarehetra mihitsy. Nde tsika jery ten'Andriamanitra fa zay no ela. Ny ten'Andriamanitra hoy amantsy aminao teo hoe ten'Andriamanitra faran'izay tsotra, ary ten'Andriamanitra efa diso hainao loatra ary ty ten'Andriamanitra ty kanefa inoko fa hitondra fivampiainana ho anao. Hoy ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona 4:9-10, Jaona 4:9-10. Aveko Jaona 4:9-10. Hoy ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa raha ny zanaka no hahafaka anareo de ho afaka tokoa anareo, koa raha ny zanaka no hahafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. De nao retsika jeky ten'Andriamanitra anankiray efa diso hainao loatra ndray koa. Jaona 4:4-9, Jaona 4:4-9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Voalohany aloha de zao Galasianabavy, eto ambony ty tany ty de mila mino ianao aloha hoe misy Andriamanitra amin'ny fe.
Ary io Andriamanitra io nahary atsika senao, izy ny tompony zavatra rehetra. Andehany antsika hijery zavatra anankiray, ohatra hoe ndeha ataotsika hoe ty finday ty ohatra nisy nanamboatra ty karaha sanatry simby ty finday ty. Ny tena tsara toerana indrindra afantatra an'le zavatra tsy mety sy ahay anamboatra an'le zavatra tsy mety de le olona mpamorona an'ity sy le nanamboatra an'ity finday ity. De ohatran'izay le fiainana, iza no namorona atsika senao, iza no nahary atsika senao. Raha sanatry misy tsy mety any amintsika senao, ny tsara toerana indrindra ahay an'le tsy mety ao amintsika senao, na tsy miteny ary tsika senao fa voajeren'le mpahary atsika fotsiny sy le mpanamboatra atsika fotsiny, de tonga de efa fantany hoe zao le tsy mety zao. Na tsy mangataka ary tsika senao de fa tonga de fa avy le mpanamboatra na le mpahary atsika senao, tonga de anamboatra atsika senao ary izy ny ahay anamboatra an'iny amin'ny fotoana farak'izay aingana. De ny tenin'Andriamanitra de efa milaza eto hoe any amin'ny Jona 4:20 de ozy izy, izao ozy izy, hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsisy makany amiray afa-tsy amin'ny alalako. Zany hoe Jesosy Kristy de tetezana, de ataotsika hoe tetezana izy zay mpanelanelana eo amin'ny zanak'olombelona sy Andriamanitra. Ka raha ho any amin'Andriamanitra ianao de tsy maintsy mandalo amin'io tetezana io aloha zay vao tonga any amin'Andriamanitra. Raha tsy mandalo amin'io tetezana io ianao de latsaka any anaty rano, satria matoa ny lalana anankiray misy tetezana de misy rano zay eo, na misy lavaka eo. Raha tsy mandalo amin'io tetezana io ianao de latsaka any anaty rano de vao may difotra, vao may simba amin'ny fiainanao. Fa zao mila mandalo amin'le tetezana de tsy izy zany fa Jesosy Kristy, zay efa nanambara zao izy ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsisy makany amiray afa-tsy amin'ny alalana. Zany hoe autorisation avy amin'ny Jesosy Kristy zay vao tonga any amin'Andriamanitra ray. Araka ny tenin' Jesosy Kristy rehefa mahita anareo de ohatra mahita anaray koa nozy izy. Zany hoe ny tiany ho tenena de ray ihany izy sy ny Andriamanitra Jehova Andriamanitra ray, iray ihany izy. Raha lasa anabavy ao amin'ny tompo de ndraitsika hijery tenin'Andriamanitra le hijery tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona 4:20 teo. Raha zanaka no afaka anareo ozy izy de ho afaka tokoa ianareo. Teo nanambara hoe raha misy ny tena tsara toerana indrindra ahay anasitrana sy andamina le tsy mety eo amin'ny fiainanao, na aretina, na fikoritana tokantrano, na famisaviana, na tsy fahitana asa, de le mpahary atsika, le nanamboatra atsika, le nahary atsika, Andriamanitra zay. Andriamanitra zay, rehefa miresaka Andriamanitra de mety possible fany masina zany, mety Jehova ray zany, mety fany masina zany, Andriamanitra telo zay iray. De zao hatram'izay ny fiainanao mety ozy izy hoe tena efa niova ny fiainako, niovaova fa tsy tena niova. Ohatra hitanao nahita fiovana ianao de hitanao hoe tena niova zany fiainako zany, aveo niovaova fa tsy tena niova. Ohatrany hoe metimety ihany fa tsy tena mety. Ohatrany hoe milamindamindratso ozy izy le fitenitsika zay, mihinana ihany fa zara fa mihinana, sitrana ihany fa zara fa sitrana, manana tokantrano ihany manambady fa ohatrany hoe tsy manambady ihany. Ohatran'izay le fiainana zay. Zay le teneniko aminao hoe milamindamindratso amin'Andriamanitra, nefa de milaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa anareo. Dikan'izany définitivement tena hoe afaka tena tsisy arakaraka, tsy miverimberina tsony, ary ny tanjon'Andriamanitra aminao de zany. Tena rehefa hoe hositraniny de tena sitrana, tsy miverina tsony io aretiny io. Rehefa hoe omena tokantrano de tena omena tokantrano, fa tsy hoe men'Andriamanitra teo le vady aveo niala ndray. De rehefa hoe nomena asa no tahin'Andriamanitra de tena nomena asa, fa tsy hoe miasa kely ray volana de miala na ianao asorin'ny patron. Tsy zay, fa le définitivement le tena hoe tanteraka, tena tsy hiverina tsony, zay no tokony ary tsy maintsy andalovanao amin'le tetezana ny resaka teo, de tsy zany fa Jesosy Kristy.